nanomboka ny taona 2014 i Madagasikara no isan'ny firenena mikambana teo anivon'ny SADC ao anatin'ny fanamorana ny fifandraisana sy fifanakalozana ara-baritra eo amin'ny samy mpikambana dia zava-dehibe ny fananana antotan-kevitra sy antotanisa voamarina. Misy araka izany ny EMSA na ny rafitra fanangonam-baovao ara-pamokarana ahafahan'ny mpisehatra mikirakira sy mitantana ny angon-kevitra sy angom-baovao eo amin'izay famokarana izay eto Madagasikara. Ka nisy ny atrikasa fampiofanana amin'ny fanangonana, fanamarinana, fankatoavana ary famahanana ny angona momba ny rafitra fanapariaham-baovao ao anatin'izay EMSA izay natao ny 12 hatramin'ny 14 Jolay 2024 tao amin'ny hôtely Kavita Ampefy niarahana tamin'ireo mpisehatra ara-pamokarana rehetra fiara-miasa tamin'ny FAO izay novatsian'ny SADC vola. Anisan'ny zavatra tena hoe resana voalohany sy ny zavatra hita voalohany raha resaka SADC dia ny resaka fampararana ara-barotra. Amin'io fampararana ara-barotra io ho an'ny pays membre tsara marina zany fa ny SADC dia misy pays membre 40 ao anatin'ny aty Afrika zany. Dia ireo zany mifampararana ara-barotra. Dia mba hanasarana ny fampararana ara-barotra dia misy an'ity projet EMSA ity zany nasangana SADC hanamorana an'io fampararana ara-barotra io. Ihany koa misy tanjona lavitra ezaka izay akoatra ny fampararana ara-barotra anatiny ho an'ireo pays membre ireo sy anokafana bebe kokoa izany fampararana zany eran'izao tontolo izao misy ary. Eto zany androany dia natao ty ately ity izay hanofanana ireo entité izay misy misehatra ao anatin'ny vokatra agriculture grand A zany ny agriculture, ny élevage ary koa ny pêche. Misy ministère maromaro izay concerné nasonina teto Ampefy, ministère de l'énergie, tao ny ao amin'ny commerce, tao ihany koa ny ao amin'ny MEF, nisan'izany koa ny direction générale ny budget, ny direction générale ny douane. Ny instatra teo moa zany tsy adino satria resaka produit agricole no resahana. Donc nasonina manokana zany ireo entité izay misehatra mikirakira ny produit agricole. Ny tanjon'ity ately ity zany satria rehefa vitan'ny SADC zany nanangana les plateforme ahafahana manatsara ny fifandraisana amin'ireo ara-barotra zay dia nisy fiofanana nomena n'ireo technicien izay mikirakira ny resaka données isaky ny ireo entité ireo dia ireo données collectées ireo vérifiena ary ho validena dia ny farana moa zany inserena amin'le portail EMSA izay efa vitan'ny SADC amin'ny fotoana izao. Fototra lehibe iangana ho amin'ny paikady mpampandrosoana ny fananana antotanisa sy antotan-kevitra voamarina ka ny fametrahana ireo angon-kevitra anatin'ny vovonana eo anivon'ny SADC dia fitaovana iresahana sy entina ampiratiana ny vokatra misy eto Madagasikara, ny karazany, ny habetsany ary ny kalitaony ary indrindra ny mampiavaka ny vokatra misy eto amin'ny firenena. Ny antony ilaina ny antotanisa dia io no base raha tsy misy ny antotanisa dia ataoko ngamba fa mahantra ny firenena iray ary amin'izao dia fidina lafo tokoa izany hoe mahazo antotanisa zany. Izay zany ny antony anankiray isiany atrikasa toy izao ahafahana manangona ny antotanisa zoro zany eo amin'ny firenena. Ahafahantsika mifaninana eo amin'ny tsena ara-barotra ny SADC. Misy vokatra ananantsika avantage comparatif au niveau international zany dia ireny vokatra ireny tena songadina ato anatin'ny indicateur marina fa marina indicateur fa minimum des indicateurs zany izy ity tena mampiavaka antsika asongaditsika ohatra amin'izany ny vary ohatra amin'ny culture, ny amin'ny misy koa ny amin'ny élevage ohatra resaka akoho, ny omby, misy ny resaka aquaculture sy ny pêche. Amin'ny nosy atsika dia ananantsika be da be ny resaka jono. Na dia mbola manana sarotra aza ny fanangonana ny antotan-kevitra ara-pamokarana eto Madagasikara dia atao ezaka ary tombony lehibe ny fananana angona satria ankomba ahafahana mandray fanapahan-kevitra ho fampiroboroboana sy fampivelarana ny seha-piariana. Ny tombony ho anay zany amin'ny teknisiana ny fiompiananay zany dia tena ilainay zany ny fananana ny angona sy ny antotanisa satria io zany no ahafahana zany mandray fanapahan-kevitra hoe ahoana ny fomba entina ampiroboroboana ny fiompiana, ahoana ny fomba ampivelarana ny fiompiana zany eto Madagasikara raha ohatra zany ka manana anio antotan-kevitra sy angona amin'io antotan-kevitra io isika eto Madagasikara.
amma izy hoe iraisam-pirenena le izy zany aloha dia ilaina foana zany aloha ny fampivelarana zany sy ny fifandraisana amin'ireo firenena kampana ao anatin'ny SADC mba ahafahantsika kokoa zany mampitaha zany hoe aiza ho aiza zany misy atsika amin'izao raha ohatra ka ireo zany ara ny angona sy ny atota-kevitra azo avy any amin'ny firenena hafa dia ahafahantsika zany mampitaha an'izay kokoa hoe aiza ho aiza ny misy amin'ny Madagasikara. Tsaka mariana aloha zany fa ny eto Madagasikara dia tena olana lehibe zany ny fananana an'io antota-kevitra sy fananana an'io antotanisa io dia izay zany nanaovana naty atrikasa ity hoe mba ahafahantsika zany manana an'io antota-kevitra io tena mazava sy marina